Hoentina amintsika ihany koa moa zany rehefa vonona ny sary mahakasika an'izay fitokanana fototra fitrasa tao amin'ny tanàna Navaradrano tao amin'ny commune Ilafy zay hatrany fa hoentsika aloha zany ny vaovaoan'ny fampianarana nahazo fampitaovana avy amina fikambanana tanora avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP Tsiandranoro Ambobao efa tao anatin'ny 20 taona tokoa mantsy zay no tsy nisy ny fanamboarana ity sekoly ity kanefa dia mpianatra maro no manovo fahalalana ao anivon'ny sekoly na sy mpanavaozana noho izany zany sekoly zany. Tanora miisa 17 ao anatin'ny railana ny Rotary Youth Leadership Award avy amin'ny nosy 7 eto amin'ny ranomasimbe Indiana no niara ny fanometanana tamin'ny fanavaozana ny EPP Andranoro eto Ambohibo io maraina io. Izao etsika izao raha ny fantatra dia tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'izy ireo amin'ny fiofanana amin'ny fitantanan'olona, mandoko, manadio, manamboatra ihany koa moa ireto tanora ireto. Anisan'ny formation atao zareo zavatra atao zao zany hoe ty zany dia karazana team building zany hoe anao réhabilitation anty sekoly eto Ambohibo ty zany Anjanoro Ambohibo ty zany io tanora eo androany araka nitanareo efa nisy zay asa zay natao mialoha fa reo ankizy roa kosa no amarana ny asa na hoe enao finition zany. Efa tamin'ny taona 7 no nisy ny fanamboarana farany an'ity sekoly ity raha nambarany eo anivy ny fiadidinan'ny tanàna Nanteroka manoloana n'izao fanomezan-tana nataon'ireo tanora izao. Fa 10 taona navitan'ity sekoly ity tamin'izany fotoana izany dia ity sekoly ity ny sekoly anisan'ny nampalahelo indrindra ary tamin'izany fotoana izany naben'ny tanàna no navitana an'izao sekoly 10 taona lasa zay kanefa amin'izao fotoana izao no ny fiaraha-miasa miaraka ny Rotary International dia nahazo fanampiana ary isorana manokana eto ny ministeran'ny fampianarana izay nanaiky hanavaozana an'ity sekoly ity ary anisan'ny rery tena koa sy ny commune Nanteroka satria zava-dehibe tokoa izao zavatra fanomezan-tanana fanomboanana tsika malagasy ireo vahiny ireo. Ankoatra ny fanamboarana dia nisy ihany koa ny fanomezana fitaovam-pianarana kojakoja maro samihafa toy ny boky sy kilalao an'ireo mpianatra tao amin'ny EPP ity. Rehefa vita moa ny hetsika tao Andranoro dia nanohy ny fihaonana ireto tanora raila ireto ary nisy toy ny miaramila ao amin'ny toby no iainan'izy ireo.